sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ny hevitro ny tompo dia hevitra mpiadana fa tsy ampahory. Iantso ahy ianareo ary iainanareo aho. Ampodiko avy amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Jeremia mpaminany toko faha 7. Ankafaliana no iarabanantsika menakavy izay magnaraka tsy tapaka ity radio mamitsika dia ny radio Fagniry ity. Arabegna abatsika jiaby tratran'ity alahady fa 3 tsotra mandavantaogno agnatin'ny famariparanana ny taogno liturjika D atsika. Ka am'izegny no agnamezan'ny eglizy atsika loha hevitra hoe ho avy ny faharandra ary ho tsaren'Andriamanitra isika. Oregnisika amin'ny tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy amintsika io famelabelarana io loha hevitra io arahiny fampianarana sy toritena archevêque Ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ndao ary tandrignesantsika izay. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, boky ny Malakia mpaminany ao amin'ny toko 7. Indro avy ny andra, mameveto ny mimy. Ny mpiavonavina rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no andoro azy hoy ny tompony tafika, ka tsy asiagna miangana na ny fotony na ny rantsany. Fa ianareo kosa izay matahotra ny agnarako dia iposahin'ny masoandro ny fahamarinana, ka ho ao amin'ny tana masoandro ny fagnasitragnana. Izany ary ny tenin'ny tompo, isoragna ny Andriamanitra. Pamagakan sapabitani Pantanan nunamus Nanabiasin yeritandini Karelitan tireren Ni pamtera mapamarinani Palarudi Israel Ikat sini barika Umat kuliah di malayanaren Para
Taratasy faharoa ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika ao amin'ny toko 7. Ry kristianina havagna, efa fantatrareo izay tokony ataonareo mba akatahaka anay, fa tsy mba nanao izay tsy marigny teo aminareo izahay, tsy mba nihina mofon'olona memem-poagna izahay, fa niasa andro aman'alina ka sasatra sy trotraka iry mba tsy avaky tratra na dia iray akory taminareo aza. Tsy noho izahay tsy manampahefagna nefa, fa noho izahay tean'olo-tegna ho fakantahaka ho anareo. Fony mbola tany aminareo ihany izahay, dia efa nandida anareo hoe raha misy tsy mety miasa, dia aoka koa izy tsy hinagna. Renay anefa fa ny sasany aminareo dia tsy mahay miegny sady tsy miasa fa manaonao foagna. Mandidy sy mananatra izany olona izany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay, mba hiasa ampiadanagna ka hihinagna ny valiny asany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Evanjely masina soratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 120. Tamin'izay andro zany, nisy nilaza ny tempoly ho voaravoka vato tsara sy fagnatitra sarobidy fa hoy Jesoa, ho avy ny andro andravagna ireo zavatra rehetra hitanareo reo, ka tsy avela isy vato mifanongoa eo zay tsy ho ravagna. Dia nanontany azy izy ireo nagnano hoe, ry mpampianatra, raha oviagna no tonga izany, ary ino ny famantaragna ahalalagna fa efa kaiky zegny? Dia hoy Jesoa hoe, tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy santoko ny agnarako, anao hoe izao no izy, ary efa kaiky ny andra ka aza magnaraka azy. Raha mandre ady sy fikomiagna ianareo, aza tetry fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa mbola tsy tonga miaraka amin'izany akory ny farany. Dio koa izy tamin'izy ireo, isy firenena hitsangana hiady amin'ny firenena, sy fanjakagna hiady amin'ny fanjakagna, isy hororon-tany mafy sy arety mandringana ary mosary amin'ny tany samihafa. Eny an-danitra koa dia isy fisehoagna mahatahotra sy famantaragna lehibe. Fa alohan'izany rehetra izany, ianareo dia ho sambory, ho enjena, ho entigny any amin'ny sinagoga sy any an-tragnomezigny, ary atolotra amin'ny mpanjaka sy ny mpitondra noho ny agnarako. Izany no tonga aminareo dia mba ho vavolombeloko ianareo. Koa latsao amponareo ny mba tsy hevitra mialoha izay avalinareo akory, fa izao ihany no agnome vavanareo sy fahendregna tsy azo ny fahavalinareo toerigny na lavigny velively. Na ny ray aman-dreny sy ny rahalainareo aza mba amin'ny havagna mantsakaizanareo dia nolotra nareo koa, ka ho vonoiny ny maro aminareo ary ho alany olona rehetra ianareo noho ny agnarako. Nefa tsy hisy very na dia singam-bolo ray amin'ny lohanareo aza. Ny faharetanareo no amonjegna ny tegnanareo. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha
tamin'ny alahady lasa teo sikary dia samy niarana andinika ny fisanganako velona ary nanitra teritsika fa Andriamanitra ny velona no Andriamanitsika ka noho izany raha ny finoantsika ary ny manambaran'izay ka aokakoa ny fiainantsika no anambara fa velona i Kristika miezaka isika andresy izay rehetra mitondra ny fahafatesana ary dia izay no mahamissioneratsika izay no nahatonga antsika nanambara tamin'ny alahady lasa teo ary amin'izao dingana tsy maintsy ataosika amin'izao taonany mission izao ka samy miezaka isika ameno ny sinienina ary izay ezaka ataosika mameno ny sinienina izay dia manambara fa velona tokoa ny Andriamanitsika fa tsy mba Andriamanitra ny maty dia mitondra amin'ny fahalevonana, ny maty miteraka korontana, ny maty avy amin'ny herisetra ka ireny ny fahotana sy maintsy ialantsika ary amin'ny alalan'ny ezaka ataosika mameno ireo sinireo no aminoansika an'izay fahotana izay ka mahatonga antsika manorina taranaka manorina fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra satria arakaraka ny lazaisika hoe ny fiheveratsika an'izay fiainako avy izay no andrafetantsika ny fiainantsika ka raha isika ary mihevitra ary mino ary matoky ary feno fanantenana araky ny nampianariny ny papa izay vao nandalo tamintsika izay namafy an'izay fanantenana sy fiadanana izay ka raha ny fototra ny fiainantsika ary hivahatra amin'izay fivelomana amin'izay fiainana izay satria Andriamanitra velona fa tsy Andriamanitra ny maty ny fiainantsika dia miezaka tokoa isika manorina fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra ka izay no mahamissionera isika ka noho izany ary amin'izao alahady sotra mandavataona 7 izay alahady meloa ny fankalazana ny Kristy mpanjaka izay fantatra sika fa alahady izay anehoasika ny ezaka ataosika ameno ny siny anankiray dia ny siny fandraisana antanana ka anehoasika bebe kokoa amin'ny alahady ho avy izao an'izay hoe mandray antanana amin'ny alalan'ny asom-pinoana mandray antanana amin'ny fanomboatsika ny amin'ny fomba ofisialy fa efa ataosika isan'andro amin'izay hoe fikarakarana sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana ny zavaboary amin'ny alalan'ny fambolena kakazo dia anehoasika izany fa velona tokoa no Andriamanitsika ary velona miaraka amintsika ka izay fiheveratsika an'izay Andriamanitra velona eo anivontsika izay no mahatonga antsika ary araky ny lohevitra amin'izao alahady 7 sotra mandavataona zao fa na dia ho avy aza ny farahandro na dia ho avy aza ny fitsarana dia sy apatahotra sika izany satria mefa miombona amin'Andriamanitra isika dia n'izao ary izay no averimberintsika hoe ny fahamasinana dia sinona fa ny fiainana misy an'Andriamanitra ary dia izay ny fiainana fahasambarana ary izay no fahamasinana satria miombona amin'Andriamanitra lay any masina ilay any asambarana ho asika ka izay indrindra ry kristianina havana na dia eo aza ny resaky ny olona izay milaza azy ho mpaminany nefa tena mpaminany sambo hoe amin'ny daty ohatran'izao na amin'ny taona ohatran'izao no hevian'izay farandro izay ho izy ny farandro fa araky ny evanjely voandrenesika teo dia sy isika no mamaritra n'izay farandro izay fa ny anjaratsika dia ny miezaka mba iombona amin'Andriamanitra tokoa ka na rahampiso aza io na amin'ny fotoana lavitra be dia rehefa miombona antsika
dia izay fimbonasika izay no avasika mandresy an'ireo zay mety ho fakapanahy eo amin'ny fiainansika na ny fisalasalana. Ary izay indrindra ny tiako hosoretana eto ary ry kristiana ava malala, raha ny evanjely voandrenesika teo dia enosika izy Jesoa mananotranitra fa raha maharitra isika mifikitra amin'izay toetra mahazanak'Andriamanitra izay dia na irotana azy izao tontolo izao dia atoky azika ary sy ataotra fa afaka iroso lalindalina koa amin'ny izay fiainana mahazanak'Andriamanitra izay, ary izay fiainana mahazanak'Andriamanitra izay ny atao hoe fiainana misionera. Ary izay no ampiova an'izao rehetra izao, ary izay ny lalana ahafahantsika mba anova ny tontolo iainantsika, manova ny tontolo mpiainantsika ary manova ny tontolo mpinainantsika, ary ny ataosika ary dia mameno an'ireo siny izay atolotr'Andriamanitra, atolotra n'Andriamanitra, atolotra Jesoa ho fenontsika tsirairay azy. Ka na dia misy aza ny ady, na dia sarotra aza ny lalakaleha amin'izay mahamisioneransika izay, ny lalana izorasika dia tokana ihany mifikitra amin'ny Kristy, na ino kidona na ino kiatra. Ka ny dikany hoe mifikitra amin'ny Kristy dia ny ezaka ataosika mameno an'ireo sy nisy kiraikiraiky. Sara ihany koa ny mampafantatra asika fa araka ny voalaza sika teo sy ny fahafantarana n'izay farandro izay, na ny fahafantarana ny farandro ny zava-dehibe, fa ny faharetasika, ny fifikirantsika ao amin'ny Kristy. Ka ny dikan'izay kristianina isika, mpanaradian'i Kristy, Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Ka raha Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika dia izay no atao hoe misionera. Ary izay no ampianarin'ny masina Paoly amintsika amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Tesalonisianina, izay efa ny tapany voalohany efa nivakisika tamin'ny alahady rasa teo. Ka ho indrindra ary i masina Paoly mbola mananatra asika ihany, aoka isika hiasa bebe kokoa, ary izay sy miasa kosa nefa aoka sy hinana izy. Ka noho izany ny mahamisionera sika dia isika miasa ho an'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay ny mahataranaka mpanorina asika, izay ny EOV Eglizy olona velona, EOV misionera asika manorina ETA Eglizy tranoben'Andriamanitra. Ka amin'izay na dia eo aza ny zavatra mety manahirana asika ho isika, ny asa ataosika no ahatonga asika ho tena taranaka mpanorina, ary dia mila izany ny tanindraza asika amin'izao, mila an'izany ny diosezisika sy ny asa no rasy, fa ny fomba fanatanterahasika sy ny ivelomasika azy no matetika tsy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Ka manjary mampandrava isika amin'ny alalan'ny asa asika, na ny fosika aza zarava, satria ny sy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Ary ireny no mahatonga ny korontana maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka noho izany indrindra aoka isika ijery tsara sy andinika tsara, fa indrindra amin'izao taonany mission zao, mba asa mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra no ataosika, ary mahazava ho azy, ary averimberisika matetika fa anisan'ny mahaolona ny asa. Ary izay sy miasa dia loza be, ny tsy anasa dia manambara fanampitena ny asany mahaolona. Ary izay no averimberitsika matetika aoka isika hiasa. Ary io no mbola lazain'ny masina Paoly amintsika amin'ny afatry ny androany, ka aoka ny
ny asa ataotsika hifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra ary okasika ahay hifampizara ka amin'izay hikasaka mandrakariva ny soiombonana ka ny soiombonana dia ny asan'ny mahaolona ka anisany asan'ny mahaolona ny asa ka engany ny tompona andraikitra rehetra isa sokaziny hikasaka mandrakariva ny soiombonana ka samy anana ny asa tandrify azy ny olona rehetra ka io asa io no entiny hivelomany any eo anivon'izao tontolo izao sady amelomany ny hafa amin'ny alalan'ny asa fanasoavana ary dia zay ny mahatonga asika fa ny sy atahotra ny fiainako avy ny fahafatesana zany raha ny marina kokoa ary io no amin'ny tianantsika azy sy fahalevonana ho asika satria raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia miara-mitsangana aminy ka noho izany ny fahafatesana varavarana mampiditra antsika amin'ny fiainako avy izay fiainana miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy ary miaraka amin'ireo avantsika rehetra ny lolalana antsika izay ivavahantsika amin'izao volana novambra izao ka atonga antsika ao amin'ny asambarana mandrakizay ka aokary ararotsika ity fiainana ity anovatsika asa mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra izy raha EOV missionnaire isika izany hoe EOV mameno ireo siny enina ry Jesosy Kristy Tompo fantatray tokoa fa ho izy ny fiafaran'izao tontolo izao indray andro any fa irenay kosa dia n'izao dia anao no anjaka amin'ny fiainanay amin'ny taninay sy anjaka amin'ny Madagasikara mba ho fihavanana fitiavana fahasambarana no anenika ny fiainanay ka ny asa ataonay rehetra dia famantarana ny mahazanak'Andriamanitra anay engany amin'izao famarananay amin'izao famarananay ny taona izao ary ivelomanay an'izao taona ny misiona izao ahay iroso amin'ny lalindalina koa izahay ka tena EOV missionnaire tokoa manorina E2A ka zary taranaka mpanorina tokoa ka engany araky ny fampianaran'ny Masinabory androany engany ny asa taonay anamasinanay ny fiainanay ao aminao ka hatonga anay ho tena missionnaire tokoa aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.